Ny mety ho toetry ny andro ny an-dranomasina ny zoma 5 aogositra 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny sabotsy 9 aogositra 2024 amin'ny 9 ora maraina. Entana hatrany isika mba ho mailo hatrany ho antsika mpampiasa ranomasina na tsy misy azy ny filazana fampitandremana mahakasika ny avy ny alin-drano. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambatra hatrany Akapesta, isy tandrifin-drahona mahalana, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, hahatratra 4 kilometatra isan'ora ny manakaiky ny Kapitambatra, Anonjabe ny ranomasina, Avy ny Onja manodidina ny 2.5 metatra. Kapesta hatrany Manoro, isy tandrifin-drahona mahalana, ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, ho avy avaratra kosa ny amin'ny tapany atsimo ka ho 7 kilometatra isan'ora, Anonjabe ny ranomasina, Avy ny Onja 2.5 metatra, hahatratra 2 metatra indraindray ny amin'ny tapany avaratra. Mahanoratra ny Taolagnaro, isy tandrifin-drahona ny amin'ny tendrony atsimo, andrahoana mitsitokotoko kosa ny anakafa, ho avy avaratra andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 kilometatra isan'ora ny amin'ny tendrony atsimo, Anonjabe ny ranomasina, Avy ny Onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Akapisainty-Maria, isy tandrifin-drahona mandalo, ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, iovaovana ny amin'ny tapany andrefana amin'ny fizarana faharoa amin'ny fepitaona, Anonjabe na herin-dranomasina, Avy ny Onja 2.7 metatra, fahidina 2 metatra rehefa makany amin'ny faran'ny fepitaona, isandrano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Kapisainty-Maria hatrany Kapisaint-Vincent, Ibalikany Masoandro, ho avy andrefana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hahatratra 18 kilometatra isan'ora indraindray, ho avy atsimo kosa ny amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, Anonjabe ny ranomasina, Avy ny Onja manodidina ny 2 metatra. Kapisaint-Vincent hatrany Kapisaint-André, andrahoana mitsitokotoko na Ibalikany Masoandro, ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hahatratra 18 kilometatra isan'ora manomboka ny tolakandro, Adiny-Panonja na Anonjabe ny ranomasina, Avy ny Onja 2 metatra, hahatratra 2.5 metatra indraindray. Kapisaint-André hatrany Analalava, andrahoana mitsitokotoko, ho avy andrefana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, ho avy atsimo Atsinanana ny alina sy ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 kilometatra isan'ora indraindray ny any avaratra Mahajanga, ho avy andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ho Tony na Adiny-Panonja ny ranomasina, Avy ny Onja ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Kapitambatra, ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ny amin'ny tendrony avaratra ka ho 18 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora, iovaova kosa ny any amin'ny faritra hafa ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, hahatratra 18 kilometatra isan'ora indraindray, ho Tony na Adiny-Panonja ny ranomasina, Avy ny Onja ho latsaky ny 2 metatra.